Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratran'izao fotoana ianarantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity alarobia 7 ny volana aogositra izao. Malohany-dirantsika ny amin'ny fotoatin'ny resaka androany amin'ny lesona dia iray vavaksika. Ray malala tsara ny Andriamanitra mbola fary miantso ny anaranao izay amin'ity fotoana ity ary faly izay satria mbola afaka mandrato ny fahamarinana avy aminao ary koa manatsara fanay manatsara ny lalam-piainanay miaraka aminao. Dia tolory zavatsoa mandrakariva izay tompo ary aoka ho vonona mandrakariva ihany koa andray an'izany ary fifaliana ho anay mandrakariva satria teninao dia tenin'ny fiainana. Tonoina sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ny lesonantsika androany dia manao fanomezana avy amin'i Jesosy. Fanomezana avy amin'i Jesosy. Mampiasa ny salamo 820 i Paoly mba hanoritsoritana ny Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty ary nasandatra sy nandresy manolotra fanomezana ho an'ny vahoaka avy any ambony. Inona ireo fanomezana atolotry Jesosy ireo ary inona ny tanjony amin'izany? Ny tanisa sokajin'olona 4 manana fanomezam-pahasoavany Paoly izay anisan'ny arena omeny Jesosy ny fiangonana. Voalohany dia ny apôstôly, faharoa ny mpaminany, fahatelo ny evanjelista, fahaefatra ny mpiandry sy mpampianatra. Ny fomba nanoratana ny farany eo amin'ny teny Grika moa dia maneho fa ao anatin'ny sokajy iray ihany ireo roa ireo. Mba hanatotosana asa manan-danja no antony nanomezan'i Kristy an'ireo fanomezan'ireo dia ho fanatanterahana olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Mandra-pahatongavantsika rehetra hozy izy ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibehan'ny fahafianoan'i Kristy. Izay no lazainy amin'ny Efesiana 4:7-7. Nanan-danja manokana ho an'ireo adventista voalohany io Efesiana io. Ny saintsaina ny amin'ny fanomezam-pahasoavana nanan'ny Ellen White izy ireo tamin'ny andron'ny apôstôly ihany ve no aneken'ny Baiboly ny fanomezam-pahasoavana fa amin'naniana ao am-piangonana sa mitohy mandra-piavian'i Kristy io fanomezam-pahasoavana io fa ny fanontaniana mipetraka mety efa napetraka ao aminao ary mipetraka mandrakariva izany. Tao amin'ny Efesiana 4:7 ilay manao hoe mandra-pahatongavantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafianoan'i Kristy. Io teny io no nahitan'ireo adventista voalohany ny valiny ary nahelin'izy ireo izany hevitra izany tamin'ny alalan'ny tantaran'ny kapiteny Tsambo iray izay tsy maintsy nanaraka ny toromarika nomena azy ahatotosa soamantsara ny dia iray. Rehefa nanaiky ny seranana ilay sambo dia hitan'ilay kapiteny tao amin'ny toromarika fa hisy mpanamora ho tonga ao amin'ilay sambo hanampy azy amin'ny familiana izany. Raha te ahatoky amin'ireo toromarika nomena azy tany am-boalohany ny kapiteny dia tsy maintsy mamela an'io mpanamora io hiditra
sy mankatoan'ireo torolalana manaraka izay omeny. Koa izy ary ny tena manaraka an'ireo toromarika tany am-boalohany eo amin'ny boky, ireo izay mandà n'ilay mpanamory ve sa ireo izay mandray azy kosa araka ny toromarika ao amin'ny boky? Anjaranao no mitsara. Mila mitanjina nefa isika eo ampamaritana atao hoe mpiandry na hoe pastora na hoe pastora raha dika ao amin'ny baiboly raha miteny anglisy, mpampianatra ihany koa ary evangelista satria ao anatin'ny tontolo kevitsika manokana sy arak'izay vanim-potoana misy antsika izao no andraisantsika azy. Araka ny fantatsika hatreto mantsy tamin'ny andron'i Paoly dia membre laïque avokoa ireo mpitarika ireo izay nanompo ny fiangonana tao Efesosy. Dia inoko fa tokony hanana anjara asa mandrakariva ihany koa ianao amin'ireo fanomezan'i Kristy ao anivon'ny fiangonanareo ka hiara isalao amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Fa hoy ny Koritiana voalohany 4:12-20 manao hoe raha fatra-panirany ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Amen. Rainay masina tsara indrindra izay an-danitra eo, mbola misotro anao indray ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao izay Tompo mba hiasa ao anatinay ary aoka tsy petrapetra fotsiny izahay fa mampiasa tokoa an'ireo fanomezam-pahasoavana izay efa omena ho anay. Ka ny fiangonana tsirairay avy izay misy anay dia mba ho tontolo izarana ny fitiavanao sy ahitana ny alehiben'ny voninahitra tokoa. Andriamanitra be fitiavana ary manana maha izy azy tokoa ianao. Mangataka aminao ihany koa izahay mba hiasanao manokana, ankahirezinao rehefa kivy ary ihany koa omenao ny fankahirezana amin'ny fomba manokana ireo izay efa niala ao ambalanao maheno izao fandarana izao, manam-paniriana ny hiverina ho azy tompony fanahinao masina ary mamelany fahatosoany sy ny elony fa mitovy aminay ihany izy ireo. Izany vavaka izany dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.